Ao Antananarivo renivohitra mantsy dia nahitana haitranony sesisesy tamin'ity herinandro ity ary isany naneho ny heviny mahakasika an'izay ny sombam-bahoaka Naivo Raholdina tao anatin'ny fanambarana izay nataony mivantana. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarao voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony sombam-bahoaka Naivo Raholdina no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Bazary fivoarana Antaninarenina ao Toliara efa voatokana tamin'ny taona 2024 saingy mbola tsy ampiasaina hatramin'izao ka voatery mivarotra eny amoron-dalana sy eny amin'ny séparation des chaussées. Arak'izany ireo mpivarotra sasany ataony ankizy filalaovana fotsiny nefa ny ao anatiny sy eny manodidina. Efa manomboka ahitana fahasimbana ihany koa ity fotodrafitrasa ity raha ny zavatra hita teny an-toerana. Tandinindoza ireo mpivarotra izay mivarotra eo afovoan'ny arabe noho ny tsy fisian'ny toerana ka miantso ny amin'ny hampandehanana io tsena io izy ireo amin'izao fotoana izao. Hatreto tsy mbola nahazo valiny mahafapo avy amin'ny tompona andraikitra ny antony tsy hanomezana alalana ireo mpivarotra hivarotra ao anatin'io tsena io araky ny fanazavana hatrany. Any amin'iny faritra Sofia iny Ambalabe, commune Ambatsia, district-ny Bealanana, aoka izay nitsindra azo lena. Raha tsy andrainy andraiky ny anareo fanjakana dia avelao izay famono. Io no hita tao anatin'ny sora-baventy izay niavaka nataon'ireo mponina ao Ambalabe, commune Ambatsia, district-ny Bealanana raha nilaza ny hatezeran'izy ireo. Satria mantsy araky ny fantatra dia misy olona izay tsy tompony nefa mandrefy ny tany any an-toerana any ka toerin'ireo mponina izany fandrevesana tanin'izy ireo izany. Ka izay no antony nampiakatra izy ireo amin'ny alalan'ny sora-baventy izay amin'ny hoe rehefa tsy handrainy andraiky ny fitondram-panjakana manoloana an'izay dia aleo zany ireo vahoaka eny fotony no handrainy andraikiny amin'izay mety hisiny izay fifamonona amin'izy ireo sy ireo izay olona mandrefy ny tanin'izy ireo izay. Tranga matetika hita moa ity trangana resaka halatra tany sy ny trangana ady tany ity indrindra fa ny any amin'iny faritra Sofia iny ary lasa ataon'ireo olona sasany sehatra fitadiavam-bola mihitsiny io resaka ady tany io satria lasa mampiady ny andaniny sy ny ankilany izy ireo amin'izay resaka ady tany izay. Eo amin'ny resaka fahatapatapahan-jiro indray dia tapaka ny jiro teny amin'ny zotra TRND noho ny haitrano teny tsara honenana. Noho ny haitrano dia nilaza ny jirama fa voatery ahato ny famatsiana herinaratra amin'ireo toerana izay voalaza ireo mba hisorohana ny fihitarany afo sy ny loza izay mety hitranga aterakin' izany rehetra izany. Tamin'iny androny 17 Mey lasa teo iny moa ny jirama no nanao an'izay fanambarana izay satria nahitana afo mirendarenda izay teny tsara honenana teny. Raha ny fantatra dia trano fivarotan-kazo ity ny hiarambona teny tsara honenana ity sady efa tsy misy rano sotroina no mbola tsy misy rano aminona afo ihany koa. Io ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny vahoaka teny an-toerana iteny. Rava ny fananana ary nandefa havatra ho an'ny fanjakana sy ny jirama ireo ny hiarambona tao anatin'izay haitrano izay. Tao anatin'izay haitrano izay hatrany dia maty kila ny afo ny lehilahy iray izay 27 taona satria kila tao amin'ny trano izay nifindran'ny afo avy amin'ny trano izay fivarotan-kazo raha ny taty sy ny fianakaviana. Tsy nisy nahafantarana azy intsony ity lehilahy ity. Vehivavy iray kosa no naratra noho ny fahamaizana saingy efa nentina namonjy toeram-pitsaboana. Kely tosika ny rano raha tonga ny mpamonjy voany ary efa niezaka namehy an'izay afo izay hatrany ireo mponina teny an-toerana teny. Nitaraina mafy mantsy ireo mponina teny tsara honenana izay ny amin'ny mahakasika ny hoe tonga teny ihany ny pompier
nefa tsy nisy rano akory tao anatin' ilay fitaovana izay noentin'izy ireo teny an-toerana ka io indrindra no nahatonga an'ireo vahoaka izay naneho ny alahelony tao anatin'izay fanambarana ampahabe maso zay. Taorian'izay dia nitondra ny fanazavana ihany koa ireo mpamonjy voina eo amin'izay resaka famonoana afo teny Tsarahonenana izay. Nisy rano ny citerne any mpamonjy voina hoy izy ireo. Noditso ny sampy mpamonjy voina ny filazana fa tsy nisy rano ny citerne izay nentin'ireo mpamonjy voina nandritry ny firehetana nitranga teny Tsarahonenana. Nilaza koa izy ireo fa tsy maintsy fienoana rano ny citerne mialohan'ny haingana rehefa misy ny loza tahaka an'ireny. Tokony hampiasa sinibe any rano hatao fiandry ao an-trano ireo olona izay manana olana amin'ny rano raha sanatria misy ny loza famaizana toy ireny ho hiatrany ny fanazavan'izy ireo. Araka izany ny fantanina mipetraka dia ny hoe aniza ny tena marina. Ny an'ireo vahoaka izay nitaraina fa tsy nisy rano ny citerne tonga teny an-toerana mba hamonjy voina izay sa an'ireo mpamonjy voina izay nilaza fa diso ny fanambaran'ireo vahoaka teny an-toerana ny amin'izay fitarainana amin'ny hoe tsy nisy rano zay fa nisy rano ny citerne izay tonga teny araka ny voalazan'izy ireo hatrany. Taorian'izay fahamaizan-trano zay moa dia tonga nitsidika teny an-toerana ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina. Rehefa tsy vitanareo minisitra ilay izy na tsy zakan'ny lohanareo dia aleo mametra-pialana fa tsy miandry esorina. Io ny hafatra izay nalefa n'ity solombavam-bahoaka ity raha toaka nilaza ny heviny manoloana an'izay fahamaizan-trano zay. Nataony moa ity fanambarana ity noho ny tsy fahampiny rano izay namonona ny afo nandritra ny haitrano teny Tsarahonenana izay isany nampihitatra ny afo tamin'io fotoana io. Raha nitsapa sy hita mantsy dia ilay fitondrana no tsy manana politika mazava mikasika ny angovo sy ny famatsiana ny rano izay efa nahitana olana foana hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy ny minisitra ihany nefa no tompona andraikitra amin'izany fa indrindra ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta izay tokony nametraka drafitra mikasika izany rehetra izany hatry ny ela. Ka noho izay dia miandry an'izay mety ho fivavahana sy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana manoloana an'izay jaly eo amin'ny resaka jiro sy rano zay ny vahoaka ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao fa tena mahatsiaro mijaly izy ireo ao anatin'izay fahatapatapahan-jiro lava sy ny tsy fahampin-drano ary misy moa ireo toerana izay voalaza fa efa ho heron-taona mihitsy ny aza no tsy nisitraka an'izay rano fisotro madio zay any Antananarivo renivohitra any amin'izao fotoana izao. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino fo ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.